Salut tout le monde, salut. Salut Tawarnaro. Donc, ni olona manontany ny aviako momba ny le resaka ao Allemagne le hoe lehilahy zany manao groupe et en fait ce sont des mecs qui ont créé un groupe pour bully les filles en fait. Alors les filles qui viennent de Madagascar. Moi ça j'ai oublié que j'étais sur TikTok, j'étais sur Facebook. Nanao création na compte zareo de les compte io fanambanina vehivavy sy fanaratsiana ny vehivavy c'est tonga avy any Madagascar, surtout fille lelena ny vehivavy c'est tonga any Madagascar. Zavatra tsy vaovao io fa io fomba fataony ohatra zao hoe enao zao avy any Madagascar ka tonga aty andafy na hoe enao étudiante avy any amin'ny campagne anao any ka tonga aty à Paris de misy olona manana trano ohatra de hoe loueny le trano fa en contrepartie anao tsy maintsy milely aminy. Zavatra illégal zany raha ohatra nareo mitombe amin'ireny zavatra ireny tonga de porter plainte. Le kotony moa nandefa national ny namako nanondrana hoe ito misy afaka teneniny sinja hoe ny aviantsika momba an'io. Y a pas encore de tsy mbola misy porter plainte tsy nisy mpanareta aminjareo porter plainte le izy koa amin'ny teny gasy rehefa ohatra zao amin'ny teny gasy de tadidivany ny olona il va pas prendre le temps de traduire et en plus de ça le mitraduire koa mila olona hoe tena hoe compétent hoe afaka manao traduction c'est manana ny ina moa tiako tenena manana ny habilitation afaka mitraduire zany. Donc raha ohatra nareo hoe de raha ohatra hoe le vehivavy mahatsiaro antena hoe mahafantatra hoe izy anisan'le vehivavy alefanjareo anatin'le groupe de zavatra illégal aloha ny zavatra ataonjareo rehefa ohatra izy manambany olona anatina groupe na ohatrany de afaka portenareo plainte pour harcèlement et pour harcèlement, surtout pour harcèlement moral et harcèlement tout court. Inona koa c'est matsy ntaneniko izy hoe fa ahoana ny fomba iadivana misarihana momba zay olona anankiray tao anatin'le groupe no nahita an'le izy ngambany moi je suppose de iny no nandefa an'le izy nipartage an'le izy ny signaler an'le izy tamin'ny vehivavy. Zao ny conseil comme l'étudiant rehetrarehetra raha ohatra nareo hoe tombe amin'ny olo loatra reny hoe nareo zany tsy mahafantatra ny inona fa io tena hoe modus operandi ataon'ny olona rehetrarehetra rehefa lehilahy ohatra zao hoe sans scrupule tsy manana éthique, tsy manana comment dire ça, tsy hoe tsy manana éducation zany fa tsy manana éthique de manao ohatr'ireny. Donc c'est bien que les béquibes là il a affiché la tête de ces gens-là et tout. Oui, natondro ito daholo ny tarehany raha zany de natondroko daholo hoe reo ny tarehan'ireo de toutes les façons une chose est sûre zareo tsy te mbola tsy vazaha koa na hoe mbola tsy allemand koa. Donc je veux dire afaka portena plainte de afaka raha ohatra ny zareo condamné tsy maintsy hoe misy conséquence ny zavatra ataony fa anjara tsika vehivavy zany no mitandrina amin'ireny zavatra ireny satria tsika vehivavy fragile on est tsy be de be ny olona hoe afaka hoe mahasamiaro atsika zany fa tsika nefa tokony hiaro ny tenantsika de voalohany indrindra de aza tiako be ny okatra lèvre ndry sady maneho be merci ndry c'est du Giorgio Armani. Donc j'en étais où de tsika vehivavy raha ohatra hoe mila fanampiana na hoe mila an'izany de aleo samitsika vehivavy mifampijery hoe appel be de be ny sipa any Allemagne any miasa
na hoe fille au père, jeune fille au père dia manaova contact dia manaova groupe dia tonga dia atondro fotsiny hoe io lehilahy io tsy mety zao dia en fait c'est comme ça en fait dès le départ any Madagascar dia manana contact olona ohatra zao hoe efa mahafantatra ny toerana dia hitantsika zao hoe ny lehilahy zany tsy afaka hanana confiance fa tsy misy solidarité zany fa ny zavatra ataony zany dia hoe lehilahy vehivavy dia hoe ito misy vehivavy misy afaka leleny dia hahahaha dia c'est très très bas et le fomba fisaina alika pour donc vous avez compris que tsy ny lehilahy rehetrarehetra ao Allemagne manao an'izany fa ny fatina lehilahy ratsy taiza-pory. Donc les fatina lehilahy nanao an'io groupe io je vous conseille de atondro ohatrany nanaovany anareo ihany manaova atao de toutes les façons tsy amizay ty ny vehivavy rehetrarehetra tsy miodikodina any aminy intsony fa la première chose à faire ohatra hoe nareo mahafantatra hoe tao anatin'ny taona sarinareo tao anatin'ny taona resaka resaninareo hoe nambanibaniny dia mangala traducteur voalohany indrindra mangala avocat dia rehetra hoe dia ataovy ihanina de porter plainte na c'est pas obligé oui non fa ni en tout cas ni allemand s'ils vont pas prendre la peine de vouloir traduire ce qui est l'on est je vous dis et encore oui me traducteur c'est là mbola sarotra kokoa satria ça coûte cher mais par contre ohatra hoe mais raha ohatra nareo te hanao jusqu'au bout dia ataovy le jusqu'au bout porter plainte dia any io zavatra io je suis sûr que ça va pas sortir dans le cercle des Malagasy io connaissant les Malagasy ny fiarahamonina sy ny fatahorana tondromolotra ny fiarahamonina c'est à peu près la même chose ici il y a pas beaucoup de tsisy net évolution momba an'izay rehefa ohatra zao hoe ny gasy aty mbola manao an'izay fomba tsy na hoe fomba fisainana izay ohatra zay fa raha ohatra hoe tena hoe te hiady hatramin'ny farany dia zay porter plainte na assumement couranty tanareo na dia tsy avelan'le les policiers nareo ils portent plainte dia assumement couranty je laisse une même courante assumement couranty nisy nanao anazy zao raha dia tsy aboutir le izy misy an'iny trace iny raha ohatra mbola misy manao anina dia miakatra le dossier dia avy eo dia afaka miditra afaka ampiakarina plainte donc c'est